sika no mifampiresaka ho an'ny tanindrazantsika, sika no manapa-kevitra ho an'ny firenentsika. Sika tsy manam-bola fa mbola misy no efa tsy marina zany firenena tsy manam-bola zany tsy marina. Pasteur Edouard Tsarame, miarabanao tompoko. Miarabanao Michel, miaraban'ny teknisiana ary miarahabantsika rehetra ny tokantrano tsiraray avy miaino ty onjapeo malalatsika ity. Hita mbola rotobe ny mpanohatra ianao nyvahinay farany teto tamin'ny 24 volana Jolay 2024 rotobe ny mpanohana eto. Pasteur zany aiza ny toerana misy amin'ny Pasteur Edouard Tsarame, tsara fantatry ny olona zany amin'izao fotoana izao sa hoe mipetraka ho arfanina mpanohana le fitondrana amin'izao. Tamin'ny rodobe ny mpanohatra ny tonga teto tokoa marina zany. Zao efa rodobe ny mpanohana de mazava ho azy zany fa tsy za irery fa iantsoko ny malagasy rehetra zany fanohana zany. Satria matoitsika ny kikika te hanova zavatra tsika ary te handroso lavidavitra kokoa, handeha amin'ny tsaratsara kokoa. Tsy ho vita nefa zay raha ohatra ka samby petraka hitazana fotsiny tsika fa zay no iantsoko rehetra hoe andao re isika iara iombonantoka tanteraka amin'ny fanohanana an'ilay fitondrana misy ankehitriny ho entitsika manatanteraka lay hetaheta itsika vahoaka malagasy rehetra ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny toerana misy an'ny pastera de toerana misy an'ny vahoaka maniry fiovana ho an'izao fitondrana zao. Eo am'le hoe fiovana fanovana amin'ny terinandro tentsika no anomboka ny fikaonandoham-pirenena izay efa nirairaina hatramin'izay mpitondra ny fandimby teto de nirairana zany. Pasteur Edouard Tsarame, isan'ny efa nivoy an'izany fikaonandoham-pirenena izany ny taona 2024 mbola fitondrana irrationnaire mampianina, anisan'ny nidina andalambe ihany koa nareo tamin'izany nitaky ny hoe fikaonandoham-pirenena io. Eto zany fikaonandoham-pirenena toy ny ahoana le endrika mety ho atao anomboka amin'ny alarobia io, iainga avaiza ihany koa inona no andrasana amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitarika io. Ny amin'ny larobia moa zany mazava fa fanombohana na lancement official ny concertation nationale, fanombohana anazavana sy anomezana an'ireo toromarika rehetra zay tokony ho tanterahana, na ny fotokevitra na ny olom-pandray anjara na toerana handraisana an'izay anjara zany. Hitatsika fa navoakana zareo fa hoe hatrany amin'ny fokotany tsy misy olona tokony ho tapenam-bava amin'ny faneho-kevitra ny amin'ity firenena ity, fa raisina daholo ny hevitry ny olona rehetra mba ho tombotsoa ny firenentsika. Zany fa fiovana ngeza be eto amin'ny firenena satria zany no nidradradradraina teto amin'ity firenena ty nataony fomba rehetra namono aina mihitsy ary ny fitenenana zany concertation zany ka misaotra ny mpitondra fanjakana ankehitriny zay nanao vaindondra raha ho an'izany concertation zany mba hahazony rehetra maneho ny heviny ho tombotsoan'ny firenena. Mety tsy hitovy ny fomba, mety tsy hitovy ny hevitra, mety tsy hitovy ny fomba amoahana azy, fa kosa ilaina ny hevitra rehetra satria ny ohabolatsika malagasy de miteny fa hoe ny hevitry ny maro matakatavitra. Raha te hanakatra lavitra itsika de tsy maintsy ilaina ny hevitry ny maro. Le hoe endriky le fikaonandoham-pirenena ho atao zany mangeny amin'ny fokotany izy io, ny FFKM no mitariky ny endriky ny tsy ny FFKM no tompokevitra aoka aloha azava zay fa ny FFKM no mandrindra mitarika an'ilay olona hiady hevitra, fa ny ady hevitra dia natao ho an'ny rehetra tsy akanavaka. Le hoe fanovana fiovana zay manana départementa ministériel zay tsika eo anivon'ny fiadidiana amin'ny fanavaozana ny repoblika. Inona zany no andrasana amin'ny ministera io amin'ity fikaonandoham-pirenena ity? Nisy moa fandarina zay nataony mary nampafantatra sy nanazava mahakasika le hoe fikaonandoha ataontsika fa ny fahitan'ny Pasteur Edouard Tsarame an'le ho atao. Tena no foronina mihitsy izy io amin'ity gouvernementa vaovao ity, satria tena zany ndradradradrain'ny olona rehetra hoe mila manao refondation isika, mila manao fanovana isika. Zay hetaheta ny olona zay no andeha valiana. Mety tsy resaka teti-bola, tsy resaka fananakarena na fananam-bola nananganana an'io, fa fitiavana an'ilay hamaly ny hetaheta n'le vahoaka malagasy
hoe misy zavatra mampangetaheta ny vahoaka malagasy ahoana ny fomba hoentina mamaly azy ny anjara ny mpitondra fanjakana zany mamaly ny hetaheta ny vahoaka raha ohatra ka tena teo mpitondra toavin'ny vahoaka sy eken'ny vahoaka izy mamaly ny hetaheta vahoaka misy fomba fiteny zay tiako nataony filoha teo aloha président Marc Ravalomanana io ne tsy zay mahafaly olo ny atao fa zay mahasoa azy ka raha misy hevitra avokin'ny olona fa mahasoa ny tanindrazantsika na avy amin'iza na avy amin'iza andao reo tanteraha zay zany le ka ao anatin'ny département eo ao no hanangonantsika n'lay hevitra rehetra satria anafanivana eto amin'ny firenena aloha zany anisan'ny takina teny Kanja ny olana ara-tsosialy nampiongana ny Andro Rajoelina teo amin'ny fitondrana io eto zany tokony ho apetrako lara-pamiaina amin'izay ny fijerena ny lafiny maha-olona amin'ity fitondrana ity miray feo amin'izay ve pasteur Edouard Tsarame sa hoe alao aloha le tokotany-pifidianana ihany no diovina de live zay kosa aloha tena mombokevitra amin'ny rehetra amin'izay fifidianana zany any hoe olona no hifidy ka raha olona le hifidy ary ataontsika hoe maty ny hanoanana maty ny tsy fandriam-pahalemana maty ny fahasairana maro de fifidianana inona zany no atao eto mombokevitra amin'izany satria izay no ny adivana teto hoe ny tombotsoa n'ilay firenetsika sy ny vahoaka malagasy betsaka ane ny areny eto amintsika fa tsy tonga amin'le vahoaka malagasy tsy tonga amin'ny sosialy vahoaka resanao zany le izy izay no ilaina hoe oka aloha zay fanontanianao teo hoe nanahitra fotsiny hoe niongana ny filoha teo aloha filoha teo aloha tsy niongana fa ny filoha teo aloha nitsoaka tsy manam-pahefana tsony izy nitsoaka ny filoha teo aloha ka ahoana moa naongany ny anteny meram-pirenena tsy naongany anteny meram-pirenena ary tsy mbola nankatoan'izany koa ny ACC tsisy didy an'izany ny voaka momban'izany fa izy nitsoaka raha izay ny ilana azy ametraha fanontaniana zay fitsoahana zay hoe fananinina ianao Andriamatoa Filoha no nitsoaka inona ny antony tsisy basy ny poka tsisy nanafika lapa fa ianao nitsoaka inona ny antony zay maromaro nitsoaka diversion fotsiny ny ankoatran'izay bidon eny no entina teo amin'ny lapany anosikely bidon ve de afatin'ny filohan'ny antermera-pirenena ka de andeha ampitsoaka anazy tsisy vahoaka ny niakatra teny Ambotsoroatry tsisy vahoaka ny niakatra tany Iavoloha tsisy basy ny poka ny teto fa ahoana ny ilazantsika azy fa nitsoaka izy fa naongana izy reny ny atao hoe nitsoaka matanjaka ka izay fitsoahana zay amin'ny adidy tsy andraikitra zay no tantanany teto amin'ny firenena lozika kosa raha ohatra ka mba ametrahantsika fanontaniana olombo fidy ania izy nisy ny fidy ania izy teto fa manino nitsoahany daholo reo olona reo fa nitsoahany le firenena de izy ary ilaina ho tomponatoka amin'ity firenena ty isorana tena misaotra nreto mpitatana ankehitriny tsy mora no miditra am'izao tsy mora na ny olom-boa fidy ary mitsoaka matanjaka vomaika moa le olona tsy voafidy andeha fa zany ny atao hoe fitiava-tanindrazana ka na tsy nieretreretiny tena ary le izy satria tanindrazana ity de alaina ho adidy ny adidy koa tsy natao hoan'olon-dratsy misaotra ny zareo nasa niditra amin'io adidy sarotra io de izay le iantsoko atsika rehetra am'izay hoe adidy fa sarotra io tsy mora io de izay tsy mahasarotra zay tsy mahamora zay andao isika efa mitanana ny politika akabe ny fanjakana ihany koa no anisan'ny no andrasana ny vahoaka hoe inona le tena ho lara-pamena ao am'izao fitondran'izao marina fa tsy manana vinanasa mazava ny mpitondra fanjakana satria tsy novidin'ny vahoaka izy fa hoe hita nandray andraikitra ny joro fa eto am'izay zany le hoe fahitan'ny pasteur Edouard Tsarame tokony ho ataon'ny mpitondra fanjakana lara-pamena aloha am'izao hoe ao anatin'ny teteza mity tsika mbola tsy manana sata koa nefa le hoe mahateteza mity fa misy filoha eo misy mpamaholana eo inona tokony ho ataony ny lara-pamena vetesindry zareo matetiky aminainao manjery iarahantsika mahita de fa hoe miay aloha zao ny sosialim-bahoaka zay aloha ny lara-pamena voalohany ary ny faharoa
manarakaraka an'izay ny anaovana an'ilay concertation nationale mba hahatongavatsika amin'ny tetezamita araky ny teninanao teo ary ny fahatelo ny andehanatsika hanana lalam-panorenana ifanarahantsika rehetra zay ny farany hatongavatsika amin'ny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra mazava zany mety tsy olombofidy izy ka tsy hanana programme fa zany kosa mba lalana andehanana hatongavatsika amin'ilay hanana 5e république sy ny foloha vaovao lany amin'ny fomba ara-dalàna. Eo am'izay zany tsika pasteur Edouard Tsarame hoe vita le fikonan-doam-pirenena zay vao tena hoe hipetraka le hoe tetezamita mety any amin'ny firy-taona antsika vao hiatrika fifidianana. Izay tsy pasteur Edouard irery no amaritra an'izany. Izay lana ny hevitry ny maro. Tsy ny mpitondra fanjakana irery no amaritra an'izay. Mety 2 volana, mety 8 mety 2 taona, mety 5 taona, arakaraky ny fahitany rehetra azy. Hoe ity zavatra tapahana ity ve tokony vita 2 volana de manapaka ny rehetra hoe 2 volana no tokony amin'ny tanany io. Ity zavatra no tapahana ity ve tokony vita 2 taona 2 taona no soratana anapahana azy arakaraka le zavatra tapahany mpivory ao no anomezantsika ny fepitaona ny anatanterahana azy. Ny lola ihany koa mantsy tokony tanterahana ny 9 volana desambra teo ny fifidianana ololon'ny Madagasikara raha ny programme zay navoakan'ny gouvernemanta tsa Christian navoakan'ny CENI nakatoavana moa zay tsy tanteraka inona tokony apetraka amin'ny androm-panjakana io isany fototry ny olana ihany koa io izay le lalam-panondrenana zay zay ny le hitantsika tsy izay ihany ny olana amin'le lalam-panondrenana fa be de be ny zavatra mety manahirana ao anatin'le lalam-panondrenana satria betsaka koa ny zavatra navoaky ny ACC na navoaky ny mikasika an'ireo be ny tanàna maro samihafa reo izany mbola mila tsika zany fifampiresahana izay le ilana an'le concertation mila mifampiresaka tsara isika mba tsy hiverimberina matetika lay fandikan-dalàna atao eto amin'ity firenetsika ity izay ilaitsika hoe andao le hifampiresaka tsika hatramin'ny zavatra bitika indrindra iaina an'le firenetsika andao hifampiresahana na politika io na sosialy na finoana ary io andao resahantsika eto amin'ity firenetsika ity hoe mety mampisarabazana atsika na ny fiaviana ary aleo potsirotsika daholo ro zavatra rehetra mety hampisarabazana atsika mety hampisa tsy fitovikevitra amintsika aleo atao mazava mba handehanany firenetsika mivoaka am'izao mety ay lava savorovory lava zao mba andehana zay mitondra eo am'izay zany de mba mitondra firenena hampandroso tamin-drazana mba fampakely ny olana apetraka eto amin'ity firenena ity. Nisy teny nambaran'ny pasteur Edouard Tsarame teo mahakasika an'le hoe maro ny zavatra edikevitra eto amin'ny firenena isan'izany ty resaka finoana sy adipoko ity nanao antso ny filohan'ny fanavaozana repoblika ny sabotsy lasa teo hoe atsaro am'izay izy ity hoe rehefa misy zavatra miseho de hoe zanakiany ny zanaky ny faritra izao iny atsaro hoy ny filohan'ny fanavaozana ity hoe fivoizana adipoko sy fandrangitana ity am'izao fotoana zao rehefa misy le hoe resaka politika de hoe efa nitondra ny tany avaratra fa tsy nampandroso efa nitondra ny tany antsinanana tsy nampandroso efa nitondra ny teto ampovoantany sao ndray hoe ny any atsimo zay zany tokony ho ialana am'izay inona tokony isorohana ny zavatra io am'izay zany eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara mba tsy hoe lasa izay ihany koa hoe quota régional le hoe fitondrana firenena za hevitro no resahako eto marary kosa aloha raha ohatra ka misy olo miteny amin'ny tambazotra tserasera hoe zahay avy any antsimo agny de ndaty tsy vitan'izay tsy vitany hoe ndaty fa considérena fa ambany noho ny olona rehetra zay zany ny tenenany hoe zay tokony atsahatra zany zay fa tsika samby namboaran'Andriamanitra samby olombelona tsika de amin'Andriamanitra tsika mitovy avokoa tsika samby malagasy de amin'ny malagasy tsika mitovy avokoa tsika mety ny farim-piainana no mety mahasamihafa atsika mety misy manana mety misy manana na aiza mety misy an'izany avokoa fa kosa na izany ary ianao manana tokony hanampy ny tsy manana fa tsy ianao ndray no andeha
hanamavo na hanaratsy na hanao tsinotsinona ny tsy manana fa zaho ndraiky hevitro teteliniko ty amin'ny politika tokony atao mandaray isaky ny faritany etony ahonda ohatra ifanarahana am'izay tsika mahatsaro tena fa iray marina atsika ito amin'ity fireneny ty toliara manda anankiray de anjaran'olo avy toliara ao tsy misy kandida hafa amin'ny faritany hafa fa anaky toliara ihany tokony kandida de mikisaky tsika fianaratsoa manda faharoa de tsy misy kandida hafa koatran'izay fa fianaratsoa ihany ny kandida mifidy ny firenena hafa fa faritany hafa de mikisaky tsika Antananarivo de Antananarivo ihany de isaky ny manda fahaenina zany de feno tsy misy ady tsika satria mitovy tsika am'izay ary mifanaja tsika sa miandry ny torony ny tsirairay hoe mba toronay koa zay de izay zany tokony atao eto fa io mahatonga an'le ady io satria misy olo mahatsiaro tena hoe zahay zany inona firinjato taona zany zay de inona fa raha mipetraka zay zany tokony tafitra anatin'ny concertation raha mipetraka zay de mazava ho azy na araky le teneny sasany hoe rehefa tsy fanaja ohatran'izay de aleoko samy manana ny firenena atsangano firenena anankiray toliara eta fédéral satria ialana am'zany resadresaka zany ane ka mba raha mbola tianao firenena iray sika Madagasikara satria nosy foin'Andriamanitra ao nosy ary tsy tokony izany no esprit tsika andeha saratsaraka zany de satria tsika efa nataon'Andriamanitra ho ray de tsy tokony izay hanana fisaratsara zany ataovy toronanty am'izay lay voalohany firenena hoe aviatsy de alahatra ifanarahana de samangina tsika satria efa lalam-panondrenana zany zay de tsisy miady hoe rehefa torony aviatsy de fa mba andry mpanao politika koa zany manolotra kandida de mifaninana samy ao faritany anankiray amin'ny faritany anankiray lay mety misy faritra 7 5 4 roa 3 de anjarandry zareo ao amin'ny faritany no manana an'le kandida de mifidy fotsiny ny faritany hafa de arakaraka zay mahafinaritra eo amin'ny kandida reo no fidiko na tsy avy any aminay izy fa avy any Tomasina mananjo ifidy aho fa tsy atao kandida unique kosa nefa fa tsy manana fifidianana raha ohatra ka kandida unique so de hoe état régional ihany koa no mety amintsika hoe zanaky ny faritra toliara mampandroso ny toliara oka aloha azava filoham-pirenena no resantsika eto fa atsika tsy miresaka faritra fa raha resaka faritra indray de izay ao anatin'ny concertation de iangatahanay hoe rehefa misy fanendrena olona ao amin'ny faritra de le zanaky ny faritra io tendrena ary ny tombontsoan'ny faritra io avy lao hijanona ho amin'ny faritra io ihany satria zay neny tsy mampandroso atsika miakatra Antananarivo aty daholo ny zavatra rehetrarehetra hanoka nasokatra avy any Atsimo apakarin'olona ty Antananarivo ko le zavatra rehetra miakatra ty Antananarivo ko de apakarin'olona ty ka izay raha ohatra ka tsy misy zavatra miakatra de mba miaina tsara ny any amin'ny faritra am'izay fomba rehetra hoentina mampandroso ny ao amin'ny faritra misy azy zay hoe fampandrosoana isam-paritra izay moa tsy misy mivoy ihany koa zay hoe aloha ny isam-paritra am'izay no ny faritra misy azy fa tsy miakatra ty amin'ny fanjakana fohy be ny zavatra misy ao ny arenao aloha ny faritra ao ihany ny sitraka azy miompeo am'izay hoe pasteur Edouard Tsarambé zany hoe aloha ny any amin'ny faritra am'izay no mena fahefana bebe kokoa zany toy zay le ty amin'ny fanjakana fohy be hoe resaka fampianarana ny any amin'ny faritra Atsimo mianatra ny any amin'ny faritra Avaratra nefa zavatra tsy hisy ihany le ianarana tsy fianarana ihany fa na ianareo mpanao gazety mba irinay koa ny rangahy ty ka any amin'ny faritra misy anay mba hanana an'izao e ary za mino fa raha omena fahalalana koa ianareo de mety mahavita an'izao isaky ny faritra fa tsy fehezina eto Antananarivo fotsiny hoe nareo omena fahalalahana mba hametraka station isaky ny faritra
raha natao an'izany daholo fa tsy monopoly zany TVM fotsiny le izy de mino aho fa izay ny hevitry ny maro zay zany ilaina ka ny ianareo mpanao gazety voalohany indrindra zay tsika vao mitra amin'izany fampianarana zany fa ianareo no mitondra le fampianarana voalohany indrindra ny asa fanaovan-gazety ny hainao manjery io no mitondra fampianarana voalohany indrindra zay vao any an-tseikoly ho any rehetra ka ilaitsika zany zay mba tokony manahirana nampiady teto amin'ity firenena ty any tany ampianarana ka fiteny tsy mitovy ny anankiray miteny hoe tanimbary ny anankiray miteny hoe horaka nefa zavatra ray ihany fa rehefa nanoratra natao amin'ny fanadinana izy de ny fahafantarana an'le tanimbary horaka de ny dison'le mpampianatra dison'le mpampianatra le horaka de raikitra le ady fa ahoanany mahadiso an'izany anga izy ty rehefa fiteninareo zany de mety fa rehefa fiteninay tsy mety nefa zavatra iray ihany ka izay le ilainy ny fifampiresahana zany zay ahoana ny fomba andaminana an'izany ahoana ametrahantsika le fampianarana mifanandrify amin'izany rehetrarehetra zany izay le ilaitsika le concertation nationale ary tena asa be io concertation nationale io handaminana antsika ny mety zavatra pitsopitso ny olana rehetra mitranga teto amin'ity firenena ty ary ao ka tsy ho afentsika tsony ny olana fa tokony io no fotoana amoavatsika na amokaratsika ny olana rehetra misy mba tsy hiverimberina ho an'ny taranaka faramandimby anisan'ny andrasana amin'ity concertation nationale ty ihany koa ny mahakasika an'le hoe diplomatie malagasy hoe hitodika aiza ihany koa raha nilaza ny filohan'ny fanavozana repoblika nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety natao ny tapabolana lasa zay fa raha ekeniny ao amin'ny mpizaika mpidinika ao amin'le fikaonantom-pirenena hoe hiala amin'ny lafrantsy isika de hiala fahitan'ny pasteur Edouard Sarame zany lafrantsy zany isan'ny tena hoe fototra nanimba ny toetsaitsika malagasy nanimba ny fiaritsika malagasy todikaiza ihany koa tsika zany mety ho tonga de ho tapahany olona mantsy zay hoe aloha miala amin'ny lafrantsy sika fa mifototra amin'ny aritsika eto mampandroso ny firenetsika amin'izay zaho aloha tsy misalasala mihitsy ny teny hoe tsy nitondra soa ho an'ny firenena malagasy ny frantsay ary za mampiresaka ny gasy rehetra hanana hambo-po tokony hanakambo ny gasy mba hanana an'izany fahaleovan-tena tanteraka zany hiala amin'ny frantsay tsy mahafaty re zany raha tena misy mpanao politika eto mijoroa isika mpanao politika rehetra hitondra ny vahoaka hanampy ny mpitondra hialantsika amin'ny frantsay fa ampy zay fananjanahana nanjanahana nyty firenetsika ty zay andao mila fahafahana zao tsika na ilze pasanisa tsy azo tsika harena be ao zanana alain'ny frantsay tsy azo tsika ny antony mieritreritra ny frantsay fa mbola zananytsika sanataniny-tsika fiheziny-tsika zay ve no ilaitsika eketsika ve zay fa za manokana za aloha de tena manentana ny olona tsy misy fiatsaram-belatsy hoe ndao ny firenena malagasy hiala amin'ny frantsay todika isika zany am'le hoe trandraka ny aretsika ihany koa ny fitrandrana arenan-kibony tany io offre eo ary ny fitrandrana-n'io raha ny hevitro tsy tokony firenena no horesahana fampandraraha tsy hoe firenena ihany no itodiatsika na firenena ihany no itodiatsika na firenena ihany itodiatsika fa tsika mila mpandraraha ataotsika mpiasa sika manan-karena de mitady olona hiasa amin'ny arenatsika io tsika de ny contrat eo de mazava hoe otrina no hitrandrahanao harenana ity tsy misy arenao mena azy fa contrat mazava otrina ary firy-taona nitrandrahanao an'io ny vokatra rehetra eto fa omena azy kosa ny fifanarahana ka na firy miliara ny hitrandrahana azy omena azy zay no ametrahantsika fanontaniana aminy hoe vola ve no ilainao sa natura no ilainao vokatra avy ato no ilainao
izy ndray mahafantatra an'zany hoe meonareo vokatra de ometsika azy ny vokatra mifanandrifa am'izay karaman'zay fa tsy mety ty hoe mitrandraka izy de tsy fantatra ao ny zavatra trandrahany ao de anazy daholo ny zavatra rehetra ao ambanin'ny tany ao fivarotana tanindrazana zany tsy mety zany sa tsy anaiky an'zany fa ataovy mazava ianao mpiasanay miasa ao an'ny firenenay de zay vokatra eo any tanindrazanay de zay karamanao alohan'ny firenena raha ifanaraka amin'ny vokatra ato moa tsika de mifanaraka atsika de ino ny anjaranao ho an'ity asa ty raha ohatra hoe ino taony volamena valerany karamana omeo azy ny ino taony fa tsy ny 100 taony moa anazy daholo nefa ty tokony valerany ino taony no mahavoalohany zany le izy ka raha te hanarina firenena marina isika zany fanambakany vahiny atsika ane zany enao ndray no raharany hoe tsy azonareo kitihana ny fananina ny arenanao tsy azonao kitihana fa izy anao atao ikitika an'io Andriamanitra nina nanome antsika an'io e ka andrasana an'iza zany ikitika anazy zany raha mbola eo ambany vahondry atsika de ahitany zavatra foana hanakatsakanana anao amin'ny fieritreretanao ho fandroson'ny firenenao izy tsy tianao androso zany izy ny tiany hitrandraka an'le harena ianao menikely mibetsaka mankany aminy de iza ny gasy anaiky an'zany za aloha mino fa tsisy gasy anaiky an'zany azo lazany fifa ho tapitra treo zany aloha hoe fifandraisany eo Madagasikara sy la France ny firenena afrikanina maro am'izao de azo lazaina fa mifo manala ireo mpitondra iverina fa eo ambany fangejan'ny frantsay hitatsika zao ny tany Mali, ny Tchad, ny tao Burkina Faso ny ala tamin'ny la Frantsa pasteur Edouard Tsarame zany raha feo am'ireo firenena afrikanina reo ve zany hoe alao ialana am'izay le la Frantsa alohantsika mifototra amin'ny arentsika eto am'izay todika aiza ihany koa ny tokony ataon'ny mpitondra fanjakana zany hitrandraka an'ireo arenareo misy mampifanolana zao ny any amin'ny faritra atsimo iny ny base toliara hoe tsy misitraka an'io maro no voka-dratsy ho azo amin'io ao nefa mpitondra teo aloha mety efa nandray vola tany amin'io ihany koa nefa zay manko le tsy mety zany zay le tsy mety zay fivarotana tanindrazana zay raha vao mpitondra mandray vola mialoha fotoana de fivarotana tanindrazana zany zay ka zay tsy eketsika le zay fivarotana tanindrazana zay ianao ny resaka fa firenena afrikanina maro na firenetsika koa na ny mpitondra atsika teo aloha koa ny manana ny heritreritra tahaka an'izany raha tadiditsika fa nisy eo mihitsy izy amin'ny fomba fiteniny matetika ary fa hoe zay zavatra rehetra ataony de izay no lehibe indrindra aty Afrika fa nanana zany heritreritra zay aty Afrika ne izy zany hoe efa mieritreritra izy mba hivoaka tahaka ny fieritreretanazy aty Afrika i Madagasikara zay tsy misy maharatsy anazy fa tanteraka ve zany sa tsy tanteraka zay ndray tsy fantatro na CVO fotsiny ane rangaika tena nampiororo zao tontolo zao ny fomba nanovana ny communication CVO firy ny firenena tonga teto a Madagasikara mitady vonjy aleon'ny firenena afrikaina nankaty a Madagasikara satria raha vaviny firenena raha vaviny manana zavatra tsara hamonjena an'izao tontolo zao de aleony nankaty fa indrisy indrisy fitaka ny tao anatiny lainga ny tao anatiny fa raha ohatra ka tsy nisy fitaka sy lainga le izy fa tam'izany tsika efa lasa lavitra satria te hiaraka amitsika reo firenena maro reo te hanampy atsika te iombokevitra am'ireo koa tsika ka raha tafavoaka ny firenena hafa maninona moa tsika tsy ho tafavoaka raha ireo zany hitatsika fa afaka reo fa maninona atsika tsy ho afaka fa andaotsika hanapa-kevitra ry firenena malagasy ry vahoaka malagasy ny mpitandro filaminana malagasy ny mpandraharaha malagasy ny mpanao politika malagasy andao hanapa-kevitra ho an-tanindrazana andao hanapa-kevitra ho an-tanindrazana mila afaka Madagasikara fotoana zao tsy manana fotoana ankoatran'izao koa tsika fotoana nomen'Andriamanitra zao tsisy basy nanafaka lapa teto
noho ny fanomezan'andriamanitra ary sorana koa reto mpitondra reto manaiky hifampiresany gasy samy gasy fotoanany zao andao anapa-kevitra atsika tsika samy malagasy zany tokony hifampiresaka fa tsy ilaina mpanelanela tsika samy malagasy ka tsy mila nizaniza zany tsika no mifampiresaka ho an'ny tanindrazantsika tsika no manapa-kevitra ho an'ny firenentsika sika tsy manambola fa mbola misy no if tsy marina zany firenena tsy manambola zany tsy marina zany fanapa-kevitra no tsy ampy fa vola misy ary za mino fa raha manapa-kevitra ny firenena malagasy androany vola be deaibe tsika tsy mila mangataka hoa fa manana amidy tsika harena be da be eto azotsika na ny ranomasina na ambany tany na amboniny tany fa maninona atsika no reberebena am'zany re tsy manambola manana isika fa aza mpifiretiny olona am'zany ary tsy tokony hiferinaina am'zany tsika antsona ny olona ividy tsika tsy mitondra ny ente fananatsika any ivelany agny antsona ny olona mivarotra an'izao Madagasikara zay manambola tongava ahonantsika tsy anambola fa manina tsika no tsy anambola aleon'ny volamena atsika ve mandeha tsokosoko to zay ho tombotsy le firenena firy taony ny volamena lasa any ivelany agny antsokosoko ny bois de rose firy lasa antsokosoko ko manino raha atao ho an'ny firenena ny gaz ny pétrole ny trondro ton tsika nga mihinana zany tsy mihinana langosta tsika ny olona ny mihinana ny vanily firy ny arena eto amin'ity firenena ty ny ilazana tsy manambola tsika tsy marina ho azany politika mpanarenana tokony ataon'ny mpitondra fanjakana zany amerenana andreo hoe zavatra tsy aradrariny no giazan'ny olona teto amin'ny firenetsika mahazo fahafahantsika am'izao fotoana zao inona ny tokony ataony reny zany sa metraka departemanta hafa ihany koa isahana an'ireny fotsiny fanarenana hitatsika ny lavanilina zao io mbola somary adevitra moa izy am'izao fotoana zao am'ireo mpandrarasy ny mpitondra fanjakana hitatsika ny volamena tsy nisy ny ondrana teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 fa misy tratra any ivelany any hitatsika ny 73 kilo le naverina tamin'ny fivorian'ny COI le tany Maurice ny taoko moro no tsy hita mazava reny am'izao fotoana zao ny andramena ihany koa tamin'ny fotoana ny teteza mita ny tena nalaza zany anisan'ny voatontonona am'izay ihany koa mamra vatomanga aloha zany am'izao fotoana zao azonao tanao za harena zany zay harena niza zany zay tsy harenany malagasy ka zay harenany malagasy zay averena malagasy hoe raha mbola misy harena atsika any ivelany agny na harena volamena io na vola io any firenena malagasy ty na kampandara malagasy vola teto Madagasikara mila averina eto Madagasikara na iza na rajoely io na ravatomanga io na iza mila miverina eto ny vola na karana nahazo vola teto Madagasikara mila averina eto Madagasikara ny vola rehetra zay ny azony tamin'ity fireneny ty ho ampiasaina amin'ity fireneny ty zay le fanapa-kevitra tokony alaina ministère fitsarana zao manana politika an'izany ka zay le fanapa-kevitra tokony alaina hanavotana an'le firenena fa tsy andeha handady ary tsika fa mila fanapa-kevitra hanavotana an'ity fireneny ty mba hananany souveraineté mba hananany fiandrianana marina ny firenetsika ny eto anatiny ray zao mbola mampifanolana ny mpitondra fanjakana sy ireo mpandraharaha fifandraisan-davitra ty resaka mega ity androany fa 7 volana Desambra aloha ny fantatra hoe ihena le izy fa hatramin'izao tsika mbola tsy nahazo notification tsika pasteur na efa nahazo aloha fa mbola tsy nisy an'ilay hoe fidinana izay le eritrereto mbola mifampiresaka fa mbola tsy misy politika mazava avoaka ny fanjakana tokony fanjakana hoe manapaky hoe zay tia mampiasa raha ngay mampiasa rehefa tsy tia mampiasa izy aleo ajanony azy rehefa manapaka fanjakana hoe zao ny vidiny mega zay ny le mahafanjakana ny fanjakana fa ina ny tokony atahorana an'izany mba tsy hanovan'olo misy kopa-kisasahana mila fanapa-kevitra politika kanefa raha manao an'izany fitondram-panjakana lazaintsika fa manao dictature aleo ampandalovintsika fifampiresahana ndao ifampiresaka ilaitsika foana ho le concertation handaminana ny zavatra rehetrarehetra fa za matoky fa fanjakana tianao zavatra io
fa ty vahoaka loatra le mpitondra fanjakana ka tsy te hanome fahadisompanantenana le vahoaka malagasy ka zay tapaky ny vahoaka malagasy za mino a fa ny fomba hoentina manatanteraka an'io lehilahy raka reo hoe miaramila reo mino a fa tsy atahotra hanatanteraka an'izany ary tsy eritreritra hoe misy tsindry avy ary atahorana fomba hoentina manatanteraka an'ity matoky an'izany a tena matoky an'izany a ary anosika ny zareo am'izany koa mba hananany ty firenena ty zany fiandrianam-pirenena tena marina zany ametraka an'leo fiandrianam-pirenena isika fanotoekarem-pirenentsika de tsy mora ny hoe ife an'izany hoe omena ny fanjakana malagasy na omena ny mpandrarana malagasy ao anatina zavatra monopolisena atao anatin'ny 3 taona ve ho tavaverina ao anatin'ny enim-bolana hoe ho an'ny malagasy reo tavaverina asia tavaverina io fanapahakevitra ho io sisy io rehefa tapakevitra ny vahoaka malagasy niza handeha ho aiza izy fa mila fanapahakevitra hoe maray feo le vahoaka malagasy fa zao ny lalatiany andehana hitondrana ny firenena mpanatanteraka ny mpitondra fa ny olana raha velantsika mpitondra fotsiny anatanteraka azy zay le olana zay fa raha fanapahakevitra ny rehetra za matoky tena matoky a ho avitry Madagasikara ary ho azotsika zany atao hoe fiandrianana ny firenena malagasy zany miainga amin'ny sambatan'olona zany ito le fiovana pasteur Edouard Tsarame fa zany eny teneniny miainga amitsika tsirairay teboka farany resahako mahakasika ny fifidianana nisan'ny fototry ny olana izy io mbola maro moa ny mifanolana eny amin'ny fitsarana eny fifidianana Antananarivo renivohitra tamin'ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina am'izao mandeha eny raharaha misy ny ampamoaka maro samihafa am'izao fotoana zao hoe anisan'izany zao ny filoha lefitra faharoa anivon'ny CNI Andriamatoa-Terera-Kotonarivo zay fanalaza nanamafy hoe misy ny doublon tamin'ny fifidianana 2024 iny ny hatramin'izao aloha io foana fototry ny olana atodikaiza ihany koa zany io sa hoe foanana ny mihitsy le CNI fa aloha hiverina ny amin'ny atanina hoe mena sehatra hafandray hoe mikarakara ny fifidianana rafitra mahalio tena tsy jabahan'ny fanjakana fa mahalio tena arabola sy ara-pitantanana hitanao zay a inao mahita fototry ny olana io a tsy agny ny fomba tokony hijeritsika azy fa mahatonga azy sasa manao an'izany inona ny mahatonga azy sasa manao an'izany mety hoe tsindry izy na ny ACC na ny CNI samy mamoaka voka-pifidianana am'izay itiavany azy tsy am'izay safidiny vahoaka fa am'izay itiavany azy satria nahoana mety tsy misy tsindry fa raha ohatra ka misy ny atao hoe tribunal électoral ho an'ny mpikarakara fifidianana hanahirany za mino fa tsisy nanao adalàna teto amin'ity firenena ty tsy misy na fokotany aza na misy lisy-pifidianana misy olona tsy tafiditra agnaty lisy-pifidianana inona ny antso tsy mahatafiditra azy efa anaovana kety tsy misy fa izay ny tsy misy hoe ireo olona mamoaka didiny fifidianana izy de raha fa natao ny fanadiadina dia mihita fa misy tsy fahatombanana fa rehefa jerena le izy atao pourcentage eo amin'ny 12% eo le tsy fahatombanana zany hoe 88% de azo le ferina zany zay ny fomba andikandry zareo azy zareo manao observateur an'le izy fa tsy zay fa na be na kely rehefa diso de diso rehefa tsy mety de tsy mety tsika tsy tokony hilalao an'izany ary tsy tokony handeha am'izany foana zany tsika hoe azo le feriny hoe tsy mila miaina am'izany tsika fa tsika mila miova aso tribunal io hoe iza daholo nareo hitra
atao anatin'ity hitatana fifidiananyity ok reto nareo niditra tao de reto ny zavatra takina aminareo, reto ny lalàna mifihanareo, de reto ny manaramaso anareo. Zany hoe misy an'le rafitra zany fa misy an'le rafi-pitsarana manoka ho an'ireo olona reo. Tsy mitsara zavatra hafa koa reto fitsarana reto afatsy ny rety ihany. Zany hoe mandray an'le fitarainana am'le tsy fatomombana mandray sady mandray fitaranana voapirofo ary misy tribunaly ateny rehetra. Zay tsika vao tafaboaka amin'ny resaka fifidiana. Pasteur Edouard Tsarame, filohan'ny rodoben'mpanohana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM tapitra ny fotoanantsika tato anatin'ny fandarina zarevitra tamin'ity atoandro ity. Inona no afatra omenao ny vahoaka malagasy amin'izao hoe efa mamarana ny taona ihany koa isika mankasitraka namaly ny fanasana amin'ny volana janoary, volana febroary, 2024 indray ny fotoanantsika mankasitraka anao namaly ny fanasana tamin'ity andro an'ity fotoana zao hitondranao afatra. Voalohany indrindra aloha misaotra anareo ary misaotra ny teknisiana koa fa tsy tonga tany amintsika tsirairay avy zao émission zao raha tsy nisy ireo teknisiana. Faharoa ho avy ty ny farantaona de mirary firaritsoany voaka malagasy rehetra tsy vaky volo indrindraindrindra ny eto an-tanindrazana masamy anao krismasy sambatra isika ary mirary fety ampilaminana ho an'ny tokantrano tsirairay avy. Ho atsika mpanao politika tanindrazana Iarahamana na Madagasikara, ny adalan'olo iomezana fa ny adalan'ny tena tafina lamba. Atsika Madagasikara ty na tsara na ratsy Madagasikara atsika ndao tsika iaraka hanafy lamba ny Madagasikara mba tsy ho baraka eo anivony zao tontolo zao. Raha mbola gasy ianao de ndao iaraka hanafy lamba ny Madagasikara. Fa raha gasy hanaboridana ny Madagasikara eo anivony sehatra iraisam-pirenena efa tsy mieritreritra ny tena no gasy zany olo zany. Za rariny raha ohatra ka esorina ny mahagasy azy satria manala baraka le firenena hanivelana ka iantsoko ny rehetra zany mba hiara hanafy ny Madagasikara mba ho voninahitry nyity firenetsika ity. Miantso ny malagasy aho mba ho tony amin'ity fety ity mba hilamina. Manova fety sambatra sotra tompoko lahy mankasitraka tokoa avy.